Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indray andro nantany ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ipaminany Musa manao hoe: ry tompoko, fa maninona ianao no tsy mba matory mihitsy? Namaly azy tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny manao hoe: o ry Musa, mandehana anao mitady tavoahangy anankiroa izay misy rano, ka tazomy eny an-tananao izany mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa nitazominy mpaminany Musa teny an-tanany izany nandritra ny fotoana maharitra, dia resy-nitory izy tamin'ny farany ka latsaka avokoa ny tavoahangy anankiroa misy rano. Ka teo izy voataitra ka niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala taminy manao hoe: ry Musa, raha ohatra ka matory na tsy miraharaha an'ireo mpanompoko aho mandritra ny fotoana fohy fotsiny, dia hilatsaka eny ambonin'ny tany ny lanitra, ary hisabadida izao tontolo izao, ary hilatsaka ihany koa ny masoandro sy ny volana, ary ho potipotika izao tontolo izao raha ohatra ka matory na resy-nitory tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Manambara izany fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala anisan'ny toetra ananany tsy mba matory ary tsy resy-nitory. Izay no voalaza ao anatin'ny ayatul kursi manao hoe: la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy resy-nitory na rendremana amin'izany torimaso izany. Ary anisan'ny toetra ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mahafantatra ny ho avy, mahafantatra ny lasa, mahafantatra ny any anatin'ny ranomasina, mahafantatra ny eny anabakabaka, mahafantatra ny zavatra rehetra, ny ao anatin'ny eritreritro ao, ny ato anatin'ny eritretro, ny ato am-poko, ny any am-ponao, n'aiza n'aiza dia ananany tompo Allah subhanahu wa ta'ala fahalalana avokoa izany. Ary tsy vitan'izany, mahita sy mahafehy ny fahitana rehetra, na amin'ny alina na amin'ny atoandro, n'aiza n'aiza toerana misy azy. Eny fa hatramin'ny vitsika mainty eo ambonin'ny vato mainty amin'ny andro alina, dia fantatry ny Allah ny fisiany izany, ary fantatry ny Allah ny zavatra tiany hatongavana, ary fantatry ny Allah ny lalan-kizorany sy ny hafarany. Ny fiainanao ihany koa dia tahaka izany, nanomboka anao mbola tsy teraka efa fantatry ny Allah amin'ny andro sy fotoana minitra izay ahaterahanao sy izay hivelomanao eto ambony tany, ary ny hahafatesanao sy ny fiainanao am-pasana, ary ny fitsarana amin'ny andro farany, ary ny fihafaranao amin'ny paradisa sa any amin'ny hafibe. Izany rehetra izany dia voarakitra ao anatin'ny fotom-pinoan'ny mpino Islamo, na ny antsoina hoe aqida al-islamia. Izany indrindra nahatonga antsika amin'ity andro sabotsy ity dia hanao en direct manomboka amin'ity androany ity hianatra antsika ny antsoina hoe al-aqaid al-islamia, ireo fotom-pinoan'ny mpino Islam. Boky izay nosoratako efa mandeha efa taona lasa zay, mahakasika ny fotom-pinoana, mahakasika ny aqida ny mpino Islam, ka hifampianatra antsika, hifananatra antsika, hifampatsiahantsika mahakasika ireo fototra enina momba n'izany finoana Islam sy ny fotom-pinoana izany, dia ny finoanan'ny Allah, ny finoanan'ireo anjely, ny finoanan'ny boky masina, ny finoanan'ireo iraka, ny finoanan'ny andro farany, ary ny finoanan'ny lahatra sy ny an'ny tsara sy ny ratsy eo anatrehantsika zanak'olombelona. Insha Allah, manomboka amin'ity androany ity, asabotsy androany ity, hiditra amin'ny fotom-pinoana antsika isan'ny asabotsy insha Allah, ary rehefa tapitra antsika ty boky ity dia hazava aminao avokoa ny fotom-pinoan'ny finoana Islam sy ny antsoina hoe ahlus sunna wal jamaa, na ny fotom-pinoan'ireo mpino Islamo sunnita eto ambony tany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola betsaka ny fampatsiahivana hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.